ny rahalainao no andraikitrao vavaka sy torohevitra mahasoa fandaharana arainao isaky ny amin'ny ora toy izao fiadana dolo topoko tonga soandray eto amin'ity fandaharana ny rahalanao no andraikitrao isaoana ny tompo fa efa nanomboka tamin'ny latsinainy ary isan'andro hatramin'ny androany dia niaraka isika kristiana niaraka ny vavaka niaraka ny deran'Andriamanitra niaraka ny fampizara dia tena hoe deraina Jesosy fa amin'izao fotoana izao hitantsika mihitsy hoe tena mivoatra ny situation à Madagascar ary tsy isika ihany moa zany fa anisantsika ireo kristiana maro izay na mijery na nandray anjara ny vantana tamin'ity fandaharan'ity ny vavakantsika dia tena niasa Andriamanitra nisy fotoana tena 500 mahery ny olona sitrana sy ny sisa dia mampahery atsika malagasy hoe miaino antsika Andriamanitra tena miaino antsika Andriamanitra ary niza mivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao fantatro fa misy maro ny mivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao na amin'ny ora toy izao na mety amin'ny ora hafa fa mifameno daholo zany dia tena hoe isaorantsika Andriamanitra ary eto mpanomboana koa dia tena misaotra anareo rehetrarehetra izay efa nandray anjara sady tamin'ity fandaharana ny rahalahy no andraikitrao tena hoe nandray andraikitra ianareo dia tena isaorana ny tompo fa miaino antsika ny tompo ary tena isaorana ny tompo fa tena manomboka miray izao ny kristiana dia ndao irahina afaka mandray anjara amin'ity fandaharan'ity daholo ny kristiana rehetra rehefa mino an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao ary manana fiainana miaraka amin'ny nandray an Jesosy afaka mandray anjara ianao na mpanompon'Andriamanitra ianao na mpitarika fiangonana ianao na olon-tsotra ianao na mpihira ianao afaka mandray anjara ianao tena hoe hiarakitsika hitondram-bavaka hiarakitsika hifampahery hiarakitsika hifampizara izay masoa ho an'ny malagasy rehetrarehetra so an'ny firenena malagasy ary indrindra ho an'ny faritra Analamanga izay mbola mipoka amin'izao fotoana izao tsy hay koa ny tsisotra ary koa mampatsiahy anao fa ny fandaharana dia mivantana amin'ny télé Amitié TV mivantana en direct koa Facebook ika mafy sy fiderana ary koa raha tsy manana Facebook ianao disponible ao amin'ny YouTube ny ika mafy sy fiderana koa ny vidéo rehetrarehetra izay efa nandeha hatramin'izay na tsy androany izay arahantsika ity raha tsy manana fahita lavitra ianao dia mivantana koa amin'ny Amitié Radio 93.8 FM Radio Anne Christie Radio Loarano mivantana koa amin'ny mandeha koa amin'ny RMK dia raha misy koa onjam-peo na toko hoe télé na page na groupe na ninina te hiara-iasa aminay dia tena misokatra izay indrindra ny any amin'ny faritra dia misokatra izay afaka miresaka aminay ianao dia iray antsika ary miaraka isika ary ny ika mafy siderana dia efa misokatra rehefa miara niasa tamina karazana kristiana maro sy antokom-pinoana maro sy mouvement maro dia tena isaorana ny tompo dia mitindra mitoaky ianao mbola afaka manao an'izany raha antsika isaky ny amin'ny ora toy izao ty fandaharan'ity mandritra ny fioboana Analamanga izay 15 jours nanomboka tamin'ny latsinainy dia izy foana isan'andro ty fandaharan'ity dia afaka manao ny vidéo ianao 2 minitra na mizara torohevitra ianao na mivavaka ianao na mizara kely ianao dia afaka alefanao amin'ny mail ikamafy sy fiderana @gmail.com dia lasa indray ary ny fandaharantsika androany ndao are mbola miaraba antsika tsyreray avy dia faly tafiaraka amintsika faly miara-miobom-bavaka antsika ho an'ny Madagasikara miaraka vavakantsika Jesosy mbola manatona sisa fiandrananao indray izay androany mivavaka ho an'ny Madagasikara manoloana ny zavatra mitranga any Madagasikara amin'izao fotoana izao Andriamanitra ny teninao milaza ao amin'ny Esaïe 60 fa ianao no famonjenan'ny nosy dia mbola mino izay Andriamanitra fa ianao no famonjenanay mbola mino izay fa ianao no famonjena any Madagasikara mbola midéclaré mbola mijoro izay mbola mitohy mivavaka izay ary mino fa ianao no famonjenanay mametraka anao Andriamanitra ny firenena malagasy ny malagasy rehetra mbola mifona aminao Jesosy
mamindra fo aminay Andriamanitra mamindra fo aminay Andriamanitra zao trangan-javatra ty aretiny ty dia tena angatanay tena ikasika ny fony malagasy iverenany malagasy aminao fa tsy sanatria vao may iodona ny malagasy aminao izao épreuve zao dia mba ho tonga fitaovana natonanay malagasy anao iverenanay aminao ibebahanay amin'izay ratsy tsy ankasitrahanao mba hafanay miditra ao amin'ny soa rehetrarehetra izay kasainao sy tianao atao ny malagasy ianao ny famonjenanay ary te hamerina amin'ny malagasy ianao ny arena rehetra izay lasa dia mivavaka izay Andriamanitra androany ho an'ny mpitsabo rehetrarehetra ny Madagasikara hitanao ireo tsinokely aina famonjena ny malagasy mangataka anao fanamasina tena ho fenonao omeo stratégie omeo hery omeo fahalalana omeo fahaizana manokana Andriamanitra misaotra anao nefa nomenao rehetra omeo zontom-po arovy ihany koa ny fianakavian'ny mpitsabo rehetrarehetra Andriamanitra omeo herin-tsaina ry zareo vavaka ho an'ny marary sy ny fianakavian'ny marary ihany koa izay Andriamanitra ianao ny mpamonjy mora azo indrindra dia mivavaka izay ary matoky anao izay Andriamanitra fa mpamaly vavaka ianao misaotra Jesosy nkasitraka anao mankalaza anao izay ary mbola mino ny teny fanantenana rehetra ny omenao amin'ny anaranao Jesosy amen. Lusitani razako zay navelany razako hafoko anao ny rako ny mataka sy tiarako ny ranomasina no valampary amefiny foko retry vakazy Misaraka ni malaka sinyaraka Andriamani tromitai titani naiti Tani izay numenawanai uluvani taranaka Madagasikara wani Malagasi chiusa anima Madagasikara Lusitani razaku zay navelany razaku hafuko anao ny rako ry Madagasikara Ni ranomasina no valampary mamefiny foko rehetra vakazy tsy ambisaraka ny malaka sy miaraka Andriamani tromitai ity tany naity tany izay numenao anay olovany taranaka Madagasikara ho any malagasy kosa ho any Madagasikara ao anatin'ny vaninandro zay iainantsika ankehitriny zay sarotra tokoa na eo amin'ny isam-batan'olona na ny fiarahamonina sy ny firenena manontolo dia te hitondra teny fakahirezana teny famporisiana ihany koa mba ho
isy ny fandraisana andraikitra ny tsirairay fa isiny ihany koa ny fiarahamentana kristianina ataontsika ho vavaka ihany koa zany tenin'Andriamanitra zany mba ahafahan'Andriamanitra mampanjaka ny sitrapony. Zany dia ao amin'ny tantara voalohany toko 7 ny andininy 7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe mahireza ary aoka isika hitombada ho an'ny firenentsika sy ho an'ny tanànan'Andriamanitsika ary aoka Jehova anao izay sitrapony. Amen. Zany tokoa ny tenin'Andriamanitra izay mampirisika antsika hitomban-damo ny tenenany azy indrindrandrindra mba ahafahantsika mijoro ho an'ny firenentsika ho an'ny tanànantsika. Zany hoe mety maro ny zava-mitranga, mety mahakivy, mety mahaketraka fa aoka isika ahery satria ilay Andriamanitsika tokoa dia Andriamanitra izay tompon'ny fandresena hatrany ary Andriamanitra izay ataoko hoe mahafehy ny zavatra rehetra no miantso antsika ankehitriny mba hitomban-dasy sy ahery amin'izay adidy manendry fiantsika. Fa indrindrandrindra ihany koa antsoina tsy handeha irery sika fa antsoina hiaraka hifanomentanana iray ihina na eo amin'ny tokantrano misy anao na eo amin'ny fiarahamonina mba hivelaran'izay sitrapon'Andriamanitra zay ka hisehoany koa ny voninahitran'Andriamanitra dia mahireza ary aoka hiaraka amin'ny fanahy masin'Andriamanitra izay afaka hitarika antsika amin'ny adidy manendry fiantsika. Fiadanan'ny tompo amintsika rehetra, tonga eto amin'ny fizarana ny vaovao sy ny mahasoa isika. Tamin'ny 20 volana Jona 2024 teo dia nisy ny fiaraha-misakafon'ny solontenan'ny mpino kristianina tao amin'ny Carleton Tetsanosy ary hita tamin'izany ny HFKF na hetsika fampiraisana ny kristianina ho an'ny firenena, ny mpiara mamaky ny baiboly, ny mampiaily baiboly, ny FFKM, ny fiombonan'ny fiangonana zandriny ary ireo fikambanana maro samihafa toy ny tily sy mpanazava sy ny sisa. Ny raisaina izy ireo fa iray ary hiaraka andray andraikitra ho an'ny firenena. Rehefa nisy ary ny famaizana tery amin'ny 67 hektara ka tranona ankohonana 5,700 be izao no may dia nisy ny fanangonana fanampiana avy amin'ny kristianina malagasy ary tao anatin'ny fotoana fohy dia voangony izany. Ny tanjona dia hoe ho fanampiana haharitra no atao. Tamin'ny 7 volana Jolay teo ary dia ankoatran'ny fanomezana mofo dia nizara fitafiana ho an'ireo ankohonan'ireo ny hetsika ary nisy koa ny fizarana baiboly sy trakta ho fanorenana fanahy ary indrindra ny fatana atiala. Io fatana atiala io tanjona dia hoe aza tapahana intsony ny ala. Mandeha amin'ny akofo izy io ary tena maharitra ny afo akofa atao eo ary tena toa ny firehetry ny afony gazy ny firehetany. Tsy vitany hoe madio fa miena koa ny vola miboaka ao amin'ny tokantrano. Tena ahafahanao manao tahiry satria nisy mihitsy ny joro vavolombelona hoe rehefa natao nanangona izy hoe izao ny volan'ny charbon vita isaky ny mahandro nefa rehefa nampiasa an'ilay akofo izy tamin'ilay fatana dia nahangona 7,000 ariary tao anatin'ny 10 andro. Izany hoe 7,000 ariary ao anatin'ny 10 andro izany dia mahangona izy izany efa 4,2 alina ariary ao anatin'ny volany. Dia eritrereto amin'izany ny hafalianao nanome an'ilay fanomezana nanampy an'ilay olona avy amin'ny tolotsainan'Andriamanitra dia hita mihitsy hoe tena tsara ny tompo ary tena isaorana ny fifanampian'ny kristianina rehetra ary tena ataovy fa mahafaly ny manatanteraka an'ilay teny ao amin'ny soratra masina hoe
ny rahalanao no andraikitrao. Mifampitantana yaradarana samsanakandriamanitra samiwani andanitra yanao namako saronamanao iray fosy fanaraka ary tsy mba hisaraka samy afisika samihafa fiavina tera yani ao aminy satria samy ankonany samy afisika samihafa fiavina tera yani ao aminy satria samy ankonany ifandraitanana itory fiavanana ka ny azo fijaliana nolanana mampiavana ny olona aminy samy olona sy aminandra maitra fitiavana mifampitantana miara-dalana fa samy zanaka andriamanitra samy hoany andanitra ianao namako saronamanao iray fosy fanaraka ary tsy mba hisaraka samy afisika samy hafa fiavina irayani ao aminy satria samy ankonany samy afisika samy hafa fiavina irayani ao aminy satria samy ankonany ifandraitanana itory fiavanana ka ny azo fijaliana nolalana ampiavana ny olona aminy samy olona sy aminandra manitra fitiavana ifandraitanana itory fiavanana ka ny azo fijaliana nolalana ampiavana ny olona aminy samy olona sy aminandra manitra fitiavana sy aminandra manitra fitiavana sy aminandra manitra fitiavana sy aminandra manitra fitiavana iray ihany isika
miarahaba antsika rehetra. Ny abakoka toko fahatelo dia vavaka nataony mpaminany abakoka rehefa nandalo fotoan-tsarotra amin'ny vahoaka, rehefa nandalo an'izany hoe fangiry firina zany. Alaiko manokana ny andiny fafito amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo izay manao hoe fa na dia tsy mamontsona aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka, na dia mandiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny sa, na dia vonoina aza ny ondry eo amin'ny vala ary tsy misy omby eo am-pahitra, nefa izao mbola hifaly amin'i Jehovah ihany sy hiravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena ahy. Ny afatra tiako entina amintsika dia izao: mandalo mafy koa ny manaraka an' Jesosy. Mety hoe voan'ny aretina coronavirus zao ny olona mijery eto, mety hoe tsy manana fidiram-bola, tsy miasa, mety hoe tsy misy azo antenaina intsony. Tsy lavitra nefa n'Andriamanitra fa ndaontsika hifikitra aminy, hiankina aminy, hiantehitra aminy. Hiaraka hivavaka isika. Jesosy io, misaotra anao izay mankasitraka anao izay zavatra rehetra ataonao amin'ny fiainanay amin'izao fotoana izao. Na dia mafy aza dia fantatray fa misy antony izany. Aza velanao kivy izahay, aza velanao iravoravo tanana, fampaherezo, meo hery izay, meo hery izahay ary meo finoana matanjaka hiankina aminao, na dia mafy aza ny fotoan-tsarotra izay ilalovanay vahoakanao. Tsy izahay ihany fa maneran-tany rehetra Jesosy, dia jereo. Ianao no mahavaolana dia meo anay Jesosy ny herim-panahy, ny herim-po, meo fahasalamana izay arovy izay Jesosy, tsy njovy ny olonao, aza vela ho ketraka. Ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy no anaovako an'izany vavaka izany. Amen. Ato anatin'ity hery dia teteny amintsika fa tsy nanary antsika Andriamanitra, tsy nanary antsika izy. Dia Jesosy dia ilay tena namana azonao hitarainana sy hitenenana ny zavatra rehetra. Chacun de mes cris
ry zanakolona ny rahalainao eny ny rahalainao no andraikitrao narainao teo ny fandaharana ny rahalainao no andraikitrao Nana